andiny fahasivy ety ndray, andiny fahasivy ety magnentagna tika iaby koa zay resy lahatsy, magnentagna tika iaby zay mahatsapa voatsindritsindry azo legny, mitsangana anao, azo manaky tapenam-bava zany, fa mitsangana aseho ny hevitrinao, aseho ny hevitrinao, na homba an'ireo olo reo anao na homba Tatandraza, aseho ato amin'ny Facebook ny hevitrinao. Ewa tahaka tanay zao, zahay tanora koa, zahay tanora mahatsapa voatsindritsindry, mahatsapa voahilikiliky. Ewa potika avenirana tanora, zahay mitsinjo ny hoavinay, zahay reto mitsangana hamonjy ny hoavinay, hamonjy ny hoaviniranay, ho hamonjy ny hoavy ty firenena toy, hamonjy ny hoavy taranakay, hamonjy ny hoavy ty firenena toy. Iaradia mariky Tatandraza hanangana fanjakan'i Jesosy, hanangana fanjakam-pisorony, hamonjena ty firenena toy. Zay manehoa hevitry koa anao na video asehoy fa tena hoe tsy rary ny fitondran'olo reo, tsy rary ny fitondran'ny Hova reto ndahy reto fetsifetsy raty reto, ary magnentagna tika côté andao tika, mitsangana tika côté, mitsangana tika côté hanohana ty kadidan Jesosy toy, fidy kadidan Jesosy toy. Tsika côté koa hanangana kadidan-tika manokana, tsika tsy pour ty resaka politicien ataonjareo tiky, manao politika avao ereo ao, te ereo avao no hahazo place avo seza hamotika ty firenena teo ao tanjareo hihina angalatiary amin'ny firenena toy. Nefa nay zareo ao aza na Antananarivo tsy voakarakarahanjareo fa ao Antananarivo ao fobe ty fahantragna eto Madagasikara toy. Da izao hoe to magnentagna antsika diaby, anareo resy lahatra ato amin'ny Facebook ato, amin'ny tambazotra sosialy, mitsangana, manehoa hevitsy koa tao an-tanay zao, tsangana, zahay zao tsy raha vavolombolo, fa terem-pitiavana firenena, terem-pitiavana tanindrazana, manehoa hevitry koa. Andao hanohana ty kadidan Jesosy ty hanohana mariky Tanindrazana, hanohana. Fanjakam-pisono zao tsy politika, tsy langa io, sao de heverinareo hoe kabaran'resaky, nanino natao hijoro amin'ny premier janvier tsy mijoro, miandrasa anao. Tsy hainao fa natao voatsinapy fanjakam-pisono na voatsinapy mba hiarovagna ny ainao tsy ho maty, raha natao tamin'ny premier janvier 2018. Natao ramandreky io tsy maintsy tamin'ny premier janvier 2018. Ary tamin'ny premier janvier 2018 fanjakam-pisono zany fa voatsinapy, fanjakam-pisono no Zimbabwe de tahaka ny voatsinapy kely izy. No ny anina rehetra fa rehefa lehibe de lasa lehibe no ny anina rehetra, ary ny vorony manidina de mialokaloka aminy. Zay ny fagnoharana momba fanjakam-pisono. Sao de hijery anao hoe fanjakam-pisono resanareo tamin'ny premier janvier zany karaha tsy mijoro, karaha volambolany premier janvier 2018, aiza zany tsy mijoro, nijoro izy fa voatsinapy rehavako, voatsinapy, fa miandrasa anao fa ho hitanao amizay hoe kaitika izy io. Eto magnentagna tika fa resy lahatra iaby tsy ho kidy, mitsangana manehoa hevitra koa, aza matahotra masomena, aza matahotra menasy de mort zany. Olombelo tsy maintsy maty, tsika iaby io tsy maintsy mandeha ampasana, ewa tsy maintsy maty tsika, fa aza matahotra menasy mort zany hoe vonoina, tifirina, gadraina, aza matahotra an'izany tsika. Tsika miaradia amin'ny Jesosy, na ireny apôstôly reny vonovonon'ny Romana midorana velogno sasana, perany azo fijaliana tsy nahatahitra anjareo zany, tsy nampemotra anjareo mihitsy zany satria areo terem-pitiavana famonjena firenena, famonjena tanindrazana. Mitsangana anao tanora havako aby e, côté rehetrarehetra, mpianatra université rehetrarehetra, mitsangana hanangana fanjakam-pisono ty, hanohana kadidan Jesosy ty, hanangana ty firenena, hamonjy ty firenena latsaka andavaka, ety reto amboadiabe reto, reto amboadiabe mpamono ty firenena ty reto zany, ka andao tsika hanangana fanjakam-pisono ty. Zay fagnantanana antsika côté rehetrarehetra, antsika tanora rehetrarehetra, tsangana tsika hanohana kadidan Jesosy ty, de saotra tompoko.